الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد يقول سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Maka sitra katsika Allah mdiraz miendka tokoa izy amin'ireo karazany asoavagna zay amentsika, andrindra moa asoavagna ny finoana Islam zay nandesin'ny mpaminansika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nametraka tokoa izy atsika amin'ny sordalana lambaran'ny Rasulillah sallallahu alaihi wasallam: taraktukum ala mahajjati albayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Napetraka anareo amin'ny azavagna maraina kara ariva na amin'ny azna aizany Allah dia mbola mazava le sordalana napetraka nambaran'ny mpaminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Olo azo faverezana amin'izany, olona fa mila miala am'le sordalana mihitsy nambaran'iza nambaran'ny mpaminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala zay nanajotsa ao Qur'an, zay lalam-panorenantsika Qur'an zay nanjotsina Allah subhanahu wa ta'ala, dia milaza eo anatin'ny Qur'an io izy ka manao hoe: huwa alladhi anzala alayka alkitab. Izy le Allah nanajotsa le boky aminanao ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. فيه منه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. أناتني بوكيو مش يريو آية فنمبرانا يريو آية نتن القرآن مزافة محكمات مزافة وأخرى متشابهات هن أم الكتاب. أرلي أنكب بين القرآن يولي آية مزافة نتن القرآن، آية أنكب بين القرآن مزافة لآية وأخرى متشابهات. أرفيت في سنتني القرآن دي ميسي ireo aya mutashabihat zany hoe afan'olona anakiraiky zay mitondra dikany araka an'izay tiavany azy. Amin'izay fotoana izany sonao hoe mutashabihat, zany hoe misy dikany ireny fa misy dikany miafina anatin'ny ireny sonao hoe ayatul mutashabihat. Ireny ayat mutashabihat reny nambaran'ny Allah subhanahu wa ta'ala: fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, zay ngolo misy faverezana anatin'ny fon'izy ireo, zany hoe fa mila miala lalagna zany ireny olona ireny nambaran'ny Allah subhanahu wa ta'ala: fayattabi'una ma tashabaha minhu, zany hoe manaraka reo amin'ny ayan'ny Qur'an raisindreo reo hoe ayan'ny Qur'an zay afana mitondra dika zay eritreretana amin'izay fotoana izany. Ino antony? Ny tanjonan'izy ireo: minhu ibtigha alfitna, mba hitondra ny fitna. Fitna zany fisarambazana amin'ny vahoaka pino manaraka finoana al-Islam. Wa ibtigha ta'wili, na mitondra ny fomban'izy ireo amin'ny fagnazavagna zay mila andesin'izy ireo. Nambaran Allah subhanahu wa ta'ala: wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Fa le tena dikany tsisy olo mahay azy fa tsy Allah subhanahu wa ta'ala. Allah foana mahay azy. Dikany io zay namen Allah fanambaragna manazava azy no afaka manazava azy, fa ireo tsy namen Allah fanambaragna manazava azy tsy manazava azy.
ina min Allah fanambarana mazavazi bola Qur'an yani mlazima na we wa anzalna ilayka dhikra najusna itamna ya Muhammad li dhikr zani al-Qur'an li fanambarana litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim afana zani manazava litimazava hapo mismazava in kwenda zabaini limutashabiha litimazava ande zabaini izana zavanaz Muhammadur Rasulullah zin safidin Allah wena najusni Allah tamnaz sina jusni tamnakai tam fulan tam ilan tam rayyan najusni Allah tam pamnantika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam izan Qur'an zan litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim afano manazava nizriu in linajusum naz mazaf manazava iriu ayat mutashabihat kwa sati Allah fona mafatra ta'wil nafanga zavanga nizrin nambar Allah warasikhuna fil ilmi ulama tutakusa mfalalanga na naraka izan surdala nizani yaquluna amanna bih rum lazafawe zahaidia minu tantiraka kullu min indi rabbina ni zavatari dia bokam Allah subhanahu wa ta'ala nari aya mazava nari aya mazava bokam ni Allah dikani izfonga fakam safidul angazava ring li aya zitsi mazava tafita mnusuna aya mutashabihat يوم زي وما يذكر إلا أولو الألباب نبارن الله سبحانه وتعالى إذن فباتسايفنا زي تونغا أمني إيرين أولنا فتشوي أولا زي ما تشيل ساينا أولا ميلا مارنا زنوي تنا مارنا أمل فينونتي ديا ني أولا ميتن ديسناو بروف دي مامبول أمزاد آية القرآن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم زينا دي سنوات فإذا كنا تنفوات فمش زيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ désorientation ils amènent en français ils anzanwe vivilinga lala anzanwe les fous mitfan vilala inasuna fa amma fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha yutmet manara kama bila maitan bad kafunga izamza ftona izan zeli fumba de kli surdala ngan ire ulazimishula ngamni funi zreu mis désorientation zanwe fialanga mlala maisi napetrakan Allah zanwe fanaranga li buknazi ari fumba mapanoni pamnan Muhammad sallallahu alaihi wasallam zemana zava li bukna jusni Allah subhanahu wa ta'ala izemi lambaran Allah mzee warina zan mazavazi mangatana leo ni Allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab yantum Allah ame rabb la tuzigh qulubana azato veri dislala ngafunai zefana minofaitinga funai zefana fatranao amni kitabun wa sunnah amni bukni Allah ndekuma panoni rasulillah sallallahu alaihi wasallam azataukuwa fo mivili zanwe mivili la hafa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana awrina minna faitinga yu faitinga bukam Allah subhanahu wa ta'ala arizanu ngatatika lalandava wewe min Allah subhanahu wa ta'ala faitinga fona tika artia vilni awrina nan mezan faitinga amrin surdalanga nulni rew karazan fitna zemparita kama ndirantara ndindo mnifyara munatika ni antun tungavatika mazavawazi de tsuta timafna mtika andida mwaze umana na Facebook ndeki ireo karazani réseaux sociaux sensisa am tuizavata zemandal misi ireo vunduna nulla viti am fiara munatika dia milaza manawe izahai dia milaza manareu fali sunnan pamnan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam izan dia anisani futra na itana fisarambaza namni voka panaraka finul islam de tsilaina itsuni zan fampetsika ni manaraka Qur'anil Karim de zai ireu dia nanmit anarandreu famanawe izahai dia al-Qur'aniyun zahai dia ulul Qur'an mi fiktar mfatram ni Qur'an artis zavata ilaina mitam ni ahadithin pamnan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li rozavata tungam ni Qur'an arainai rozavata sanatun Qur'an sekenai na hadisanatun Bukhari Muslim namni na wasunu sihasita hadis namro bukmarna na kenna zemalaza atamzai amni ire ahlu sunna wal jamaa da sekena izan atizavata kena fationatun Qur'an yan nuresan mazava rauta kama zaini tindizreu dia maru karazan fantanina azu apeta kam nizero sote maru iro karazan iro zavata zenetindreu manuita le futpinuna mitsi futpinuna ni islam ar futpinuna desni Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satia milaza izero kama nawe rawama Qur'an nereu di Allah dia milaza natun Qur'an manawe ma farratna fil kitabi min shay
tsy misy zavatra afa-tsy hoe jerentsika ma faradna fil kitaby min shay, zany hoe tsisy zavatra napetraka anay mihitsy afa-tsy hoe anatin'ny boky. raha any aya zany aya marina, bokoa aya zany izy koa vakina aminakay ndraiky aminanao, azavaina izy aminakay ndraiky nanao, atsika zay tsy nandalina, atsika zay tsy mahay tafsir, atsika zay tsy namaky ireo kutubu bokiny ireo tafasiriny ireo ulama, atsika zay tsy nandalina ireo fagnazavagna zay nandesin'ireo manampahaizana atramizay makasika n'ity aya ty, de ankitiny atsika zany mety tafiditra amin'izy ireo milaza manao hoe ma faratna fil kitab min shay, zany hoe Allah mila manambara amin'ny Qur'an ty tsisy zavatra tsy nambelanay fa zaka jiaby anatiny, zaka jiaby anatiny, dikan'io ino koa ma ilaina koa boky hafa ankoatran'ny Qur'an. Zay zany anisan'ny proof entiny izy ireo milaza hoe izy koa Allah izy tompony milaza hoe anatin'ny Qur'an fa misy zaka jiaby, ino koa ma ilaina boky hafa, ino koa ma ilaina ahadisy zany andeha anazava fa zaka jiaby fa anatin'ny Qur'an zany. Tayib, mazava ho azy izy le mbola averiko zay, raha ohatra ka olona tsy nandalina tafsir dia mety milaza izy marina teninareo zany, ino koa ma ilaina zany, mety resy lahatra azy benao am'zany fotoana izany. Fa le olona zay nandalina ny tafsir, zay olona nandalina ny tafsir al-Qur'an al-Karim dia mahita fa hoe anatiny izany fanazavagna zany misy lesoka. Ino lesoka anatiny? Matetika boko izy koa aya vakina tapany dia tsy ahitana le marina aminanazy. Ndao tsika zany mamaky aya rangon voalohany, jerentsika ary aveo inona efitran'ireo mufassirina atramizay makasika n'izany teny Allah subhanahu wa ta'ala zany ma faratna fil kitab min shay. Jerentsika nambarana Allah subhanahu wa ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم يوم زي الله فلوي ما فرطنا في الكتاب من شيء. زنوي تمس بيبا مونتان نبارن الله سبحانه وتعالى أرتمس فورنا زمتيل من التناز afa-tsy hoe misy amin'izy ireo zany hoe ireo zavaboary zay hitanareo mandeha na biby hitanareo amin'ny tambony tany eto na mitily ireo voronareo illa umamun amthalakum, raha tsy misy izy ireo koa zany vondrona fiarahamonina karanareo, organisation karanareo, reo misy organisation reo koa zany napetraka ny Allah subhanahu wa ta'ala izany zavatra zany. Aveo Allah mivola ma faratna fil kitabi min shay. Raha ohatra ka raisitsika zany le terme kitab dia Qur'an mazava ho azy tsy place raiky foana. Marina Qur'an namena Allah subhanahu wa ta'ala anarana kitab, fa tsy Qur'an foana namena Allah anarana kitab. Allah nanome alif lam mim dhalika alkitab la rayba fi, alif lam mim ty le boky ty tsisy fisalasana, zany Qur'an namena Allah subhanahu wa ta'ala anarana ny Qur'an kitab. Fa movy zany foana la am suratul Ra'd Allah subhanahu wa ta'ala manazava yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Wala namena Allah subhanahu wa ta'ala koa zany ummul kitab, wala namena rana kitabu koa zavatra hafa nansona hoe lawhi mahfudh. Allah fa kama mafa lahatra-nareo ary apetrakany ary amin'ny Allah ny ummul kitab. Ummul kitab zany hoe lahatra ny zavaboary jiaby, lahatra ny zavaboary jiaby dia amin'ny Allah any voasoratrany, zany hoe namena Allah subhanahu wa ta'ala kitab. Eto raha ohatra ka jerentsika siak zany hoe le fiaviany le aya, Allah mila manambara fa hoe ireo biby boko ireo volomtily ireo zavatra jiaby reo le fandaminana misy amindreo karaha misy aminareo ato, mila fantatra anareo izany zavatra izany fa dia fa napetraka ny Allah ny soratany amin'ny bokinazy, zany hoe amin'ny lawhi mahfudh. Ma faratna fil kitabi min shay, eto zany hoe lawhi mahfudh. Io no lazaina Allah subhanahu wa ta'ala ary andesiny Tahir ibn Ashur anisan'ny manampahaizana mikasika ny tafsir hoe ankabeny ireo mufassirina milaza fa eto le kitabu eto tsy hoe boky Qur'an resana eto, le kitabu eto dia lawhi mahfudh no resainy Allah eto. Lawhi mahfudh zany hoe any le solaitra be nanoratany Allah ireo maqadir, ireo lahatra. Mazava ho azy izy koa zao ndraiky anao tsy mandalina izany zavatra izany ary tsy nandeha nandinika ary mieritreritra, to dia efa resy lahatra hoe ty boky volagnin Allah subhanahu wa ta'ala ty, ary ty boky mila milaza fa hoe ty boky mila milaza fa hoe zavatra jiaby anatiny ato, tsy zavatra karaha zany. Allah mila haitsika tsara zavatra mila lazainy Allah subhanahu wa ta'ala. Raha milaza nareo, raha miteny amintsika, raha miteny amin'izy ireo atsika fa milaza nareo fa hoe anatin'ny Qur'an zavatra jiaby. Tayib, ndatsika mamaky aya raiky ary anatin'ny Qur'an, aya maro mety vakitsika
Mandotsika angala aya raiky, ayatun suratul Baqara. Nambara Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. Andro dinapitakan Allah subhanahu wa ta'ala dia vaokany famarina, vaokany olona mandanja ireo zavatra, vaokany juste milieu volagny frantsay azy. Bakeo eo nambara Allah subhanahu wa ta'ala, وما جعلنا القبلة التي كنت عليها, izay dia tsy nametraka le kibla nisy anareo taloha. Zany hoe izay tsy nametraka le kibla nisy anareo taloha, afa-tsy hoe ijerena hoe izy aminareo mimman yattabi'u ar-rasul mimman yanqalibu ala aqibihi illa man yattabi'u ar-rasul mimman yanqalibu. Zany hoe nambara Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa, afa-tsy hoe amatarana hoe izy aminareo manaraka rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fantanina dia mipetraka ambara wa ja'alna, izay dia nametraka, zany lalana napetraka ni Allah lalana io. Wa ja'alna, zahay dia nametraka lalanga boka amin Allah izany hoe qibla am Baitul Maqdis. Teneo le aya nanazava rehefa nibaiko tamin'izany fotoana izany, ty boko Allah fa manazava rehefa qibla fandeha hiova amin'ny Kaaba. Wazavainy Allah eto hoe qibla zay boko hiova ry, fa izy napetraka anay tary, sahaba ok nametraka fantanina hoe zay taloha mitodika amin'ny Jérusalem ry mikosoaly, izy ty zay mitodika eto, le soalanay ry karakory. Allah mila manazava amizay fa hoe aha, zao Allah mandidy sy manapaka manome lalagna anareo no nitodika tary, nila zany nila nijery foana hoe izy aminareo manaraka rasul, izy koa rasul mivola fa hoe anditsika mitodika ry mikosoaly, lalagna boka amin'ny Allah, rasul mivola anazy. Le fantanina mipetraka aiza aya nivola hoe anareo mitody amin'ny Baitul Maqdis manao sola, sisy ata aya raiky mivola zany. Inona mpitodika anareo tany? Le sharia nandesiny Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, mbola namafisina Allah eto hoe nikeny Allah, zany hoe Allah nanajotso izany avy amin'ny alalan'ny rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Izany manambara fa hoe tsy voatery anatin'ny Quran mizaka jiaby, zany hoe le ankapobeny le usul wa qawaid zay napetraka ny Allah amin'ny diny dia anatin'ny Quran, fa misy ireo karazany juz'iyat, karazany tafsil, karazany détail, de misy anatin'ny Quran, misy ireo karazany détail de fenony fagnazavagna boka amin'ny rasulillah sallallahu alaihi wasallam, izay le sharia, izay le lalagna manambara hoe ar-rasul sallallahu alaihi wasallam afaka nitondra koa le lalagna io, le sunna io, le lazaitsika fa hoe al-kitabu wa sunna. Eto zany le proof manambara mazava mihitsy fa hoe ar-rasul sallallahu alaihi wasallam no nanome baiko andreo tsika mitodika amin'ny Baitul Maqdis, nandalo fotoana fa andeha hitodika reo amin'ny Kaaba amizay, sahaba manontany hoe tsika fa mitodika karakory solat ary, najosona Allah aya manazava hoe le zahay wa ja'alna, nambara Allah subhanahu wa ta'ala, zahay wa ma ja'alna al-qibla allati kunta alaiha, le qibla voalohany nitodinareo tsy napetraka nay tsy napetraka nay, zany hoe lalagna. Allah tsy mametraka raha karaha zany fa tsy lalagna boka aminazy, amin'ny alalan'ny izy, amin'ny alalan'ny teny, zany hoe sunna panao ny rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis manazava hoe nitodika amin'ny Baitul Maqdis, rasul no nivola sallallahu alaihi wasallam, fa tsisy ayan'ny Quran milaza hoe mitody anareo amin'ny Baitul Maqdis, tsisy nahaino zany. Karakory na izany lalagna zany ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam, zay hoe nisafidiny Allah ho mpaminany mitondra lalagna koa ekeny Allah subhanahu wa ta'ala amin'izany fotoana izany. Mazava ho azy maro ireo aya mety ho antaninana izy ireo, fa nandroany kosa atsika zany mila mitodika kely amin'ny zavatra anakiraiky zay hoe mahakasika ny fotom-pinoanatsika. I zavatra izany dia nuzulu Isa alayhi salam. Amin'any Isa alayhi salam, zay fantatra amin'ny anarany hoe Jesosy izy amin'ny fiarahamonintsika, Isa alayhi salam dia araka ny fitom-pinonany ahlu sunnati wal jamaa zay voarakitra anatin'ny bokyny Allah ary fomba mampanao ny rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mazava ho azy ary ijma' as-sahaba wal tabi'in wa tabi'un wal ulama milaza fa hoe mbola faranandro ijotso Isa alayhi salam, izy manapiakarany Allah, izy tsy maty, izy tsy natao aminazy fijaliagna, izy mbo ajotsony Allah subhanahu wa ta'ala, napiakarana Allah aminazy, avy eo ajotsony Allah izy amin'andro farany, izy anisan'ny famataragna ireo folo zay napetraka ny rasul sallam na hadith mutawatir hoe anisan'ny famataragna folo zay hoe famataragna lehibe ny hoe fa tonga ny andro farany
dia ny fijosoany Isa alayhi salam, ary napetraka ny Allah izy amin'ny hikma miverina izy fa tsy miverina rasul hoe iraka koa fa miverina izy en tant que ummati Muhammadun sallallahu alayhi wasallam amin'ny adidy zay napetraka ny Allah, tsisy olo mavita azy fa tsy izy, famonona dajjal, famonona dajjal. Izany fotom-pinoanantsika ary inotsika izany. Kanefa ireo zay midradradrada tenandreo Qur'aniyun, reo milaza manao hoe zany teninareo zany ary fotom-pinoanareo zany dia mifanohitra amin'ny Qur'an al-Karim. Ahoana izany? Aya anankiroa anatin'ny Qur'an milaza manao hoe izy fa maty. Allah nivola manao hoe idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka. Allah nivola anatin'ny Qur'an idh qala Allahu ya Isa, Allah rifa nivola tamin'ny Isa inni mutawaffika, zaho dia namonanao, nanomenanao fahafatesana, wa rafi'uka ilayya, wa abako napikarako aminakay, wa mutahhiruka, ary nanadio anao, nanadio amin'ny zavatra lazaindreo mombanao. Raha zaho ndraiky anao bako mitandriny raha karaha zany, tsika izy Allah ny nivola anatin'ny Qur'an, isa nivoniny dikany izy fa maty. Karakory koa olo maty bako mipody, isa maty. Masaky milaza izy reo manao hoe ambelanareo ma Isa zay fa maty milevina amin'ny kaborinazy ao ndraiky zakatsaiko, fa ambelanareo tranquille izy fa ay koa izy hiverina izy bako. Mazava ho azy raha tsy mbola miverina zany atsika, raha tsy mavoafehy atsika le teny arabo, raha tsy mavoafehy atsika kawaid ny tafsir, atsika mety tratra ny izany foto-kevitra izany milaza maty anketiny izy, donc ino moa inotsika ny Isa, nefa ny fenona hoe fiverenany Isa amin'ny andro farany dia io anisany miditra amin'ny antsoina hoe al-imanu bil yawmil akhir, satria io anisany alamat saa, zany hoe fototra ny imansika izy ireo. Tsy mino an'izany anao miala anatin'ny finoana l'Islam, tsy mino an'izany anao miala anatin'ny finoana l'Islam. Ka ahoana moa ny an'ity Qur'an zay milaza an'izany? Hitantsika ino dia apiditra foana fitna, andeha apiditra fisalasalagna, andeha apiditra fisarambazana, andeha apiditra fisalasalagna ny tsiraikiraiky anatin'ny fotom-pinoana anazy raha karaha zany. Dia tsotra ilazantsika amin'izy ireo. Le terme nampiasainy Allah ito inni mutawaffika, wafa. Raha jerena zany dictionnaire arabo Ibn Faris, ino madikany hoe al-wafa zany amin'ny tenin'ny arabo. Ibn Faris dia manazava midika ny teny al-wafa zany amin'ny tenin'ny arabo al-istawfa, zay le asla amin'ny tenin'ny arabo. Ino madikany istawfa? Wala anatin'ny Qur'an ihany izy magala aya manazava an'izany, jerentsika nambarana Allah subhanahu wa ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu, matahoranareo andro niverenareo amin'ny Allah, nambarana Allah subhanahu wa ta'ala thumma tuwaffa, mbola terma io nampiasainy Allah, kullu nafs, fanajaby mbo vonina. Hay matahoranareo fa vera amin'ny Allah ary fanajaby mbo vonina, fanajaby ny amin'ny andro qiyama io, thumma tuwaffa kullu nafs. Ino ma mila lazainy Allah ito? Thumma tuwaffa ay istawfa huququhum wa ma kasabat, amena le haq, fanomezana haq. Ino antsoina hoe istawfa? Io le fototra naviany le terme wafa, fanomezana le haq, fanomezana le valisoa. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, ary tsisy rarina amin'izany fotoana zany fa amena anjara, fanomezana anjara zany, zay le dikany asla. Ambarany Ibn Faris mbola manohy izy. Avy eo le dika faharoa anatiny amin'le teny al-wafa zany dia fatorina, mbola amin'ny tenin'ny arabo foana zany, fatorina. Mbola Allah milaza anatin'ny Qur'an huwa alladhi, Allah subhanahu wa ta'ala yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Mbola Allah foana mivola anatin'ny Qur'an, izy le Allah wa yatawaffakum bil-layli, mamonanareo amin'ny alina. Ino mamona amin'ny alina? Mampatory anareo dikan'izany. Al-wafa eto midika hoe mampatory izy, izy le mampatory anareo amin'ny alina. Yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, ary izy amizay mahafantatra zavatra ataonareo amin'ny atoandro iny, hainy Allah subhanahu wa ta'ala. Izy le mampatory nareo amin'ny alina, mampatory konareo mifo amizay manao zavatra ataonareo. Le eto le terme wafa dia midika hoe matory, anaum,
mapatory koa Allah subhanahu wa ta'ala. Zany hoe le wafat dikany mapatory. Boko marina nambara Ibn Faris anisan'ny dikany wafat io maut le fahafatesana. Dikan'io le wafa eto tsy midika raikaraiky foana fa midika na istawfa na fanomezan'ny le adi fanatateragna le adidy na fatorina na fahafatesana. Nambara ulama izy milaza fa eto inni nambara Allah subhanahu wa ta'ala inni mutawaffika. Izy milaza fa hoe eto Allah mivala hoe anao voniko le fahafatesana. Izy afaka milaza zany. Raha ohatra ka adika foana le teny arabo satria zay atsika zany namena Allah saina atsika zany afaka mahazo le raha satria teny boka ampiasaina Allah eto. Mila haitsika boko le dika arabaky teny ireo zavatra jiaby ireo. Iny zany zavatra ambara Allah subhanahu wa ta'ala eto. Iny zavatra mila ambarana inni mutawaffika. Amarana ulama eto mety midika zavatra maro. Io le mutashabih amizay avy zany izy koa fa avy kararagny sambola amizay mandeha anazy. Rô nangalo azy mifahafatesana. Raha raisitsika izy jeretsika raha raisitsika izy amin'ny hoe fahafatesana. Tayib raisina fahafatesana zany izy. Movy Allah subhanahu wa ta'ala tsy qadir. Allah subhanahu wa ta'ala tsy manana fahefagna izy mamono boko mipody mamelo. Firy ireo tantara napetrakan'ny Allah subhanahu wa ta'ala anatin'ny Quran hoe nivonina Allah boko nipodiny velominy. Firy anatin'ny suratul Baqarah fa misy dimy tantara manazava hoe ireo nivonina Allah boko nipodiny velominy Allah subhanahu wa ta'ala. Ni velominy zany Allah manana fahefana amin'ny zavatra izany. Fa eto raha ulama mivola hoe Allah manambara fa hoe Isa alayhi salam dia napaturini Allah fa Allah fona mahafantatra le kaifiany fanalagna le nafs nabokany tamin'ny Isa alayhi salam zay mbola mipody aminanazy. Karaha atsika mandeha matoriny nafs atsika miala boko mipody. Karaha nataony Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny ashabi kahf magagana andreo mivola olo maty boko ashabi kahf zay vakitsika sakany juma nandritany 309 reo nipetraka teo boko nipodiny velominy Allah subhanahu wa ta'ala. Ino manandalovandreo iny? Fahafatesana iny. Fahafatesana mitondra anarana Naum. Anga fahafatesana hoe fatorina zany midika hoe andro raiky alina raiky foana na andro roa na telo. Allah izy afaka manapa-kevitra mampatorina anao 309 ans koa anatin'ny Quran. Mbola Quran koa zany. Mbola anatin'ny Quran amin'ny tantarany ashabi kahf Allah subhanahu wa ta'ala napatory ireo ashabi kahf ireo tanora nandritany 309 ans reo napatorina Allah boka eo thumma ba'athna aveo reo napodinay nambara Allah subhanahu wa ta'ala al-ba'th dikan'io napodinay natsanganay boka e satria tale fatorina io ne mbola nikahiny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny aya hafa hina yatawaffa al-anfus nambara Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yatawaffa al-anfus hina tanam hina tamutu wa hina tanam. Zany hoe Allah subhanahu wa ta'ala izy le mamono le fananareo le fanareo matory. Zany hoe atatsika matory iny fahafatesana kely ny sunna Allah subhanahu wa ta'ala mbola Quran foana. Zany hoe Allah mapiasa le terme fatorina amin'ny ata izy manala le fana io mitondra hoe fahafatesana namena anarany zany fahafatesana. Yatawaffa al-anfus nabara Allah subhanahu wa ta'ala hoe rehefa mamono le fana zany hoe mapatory le fana zany hoe manala le fana rehefa anao matory. Ka Allah zay hoe nanome exemple hoe nao patoriny ihany fa azony amaray fa nanao miala vatanao boko mipody regny ashabi kahf napatorina Allah subhanahu wa ta'ala nandritany 309 ans boko nipodiny fo aziny izy tsy capable ny anty zay Isa alayhi salam napekariny boka eo ajosony amin'ny andro farany. Zany hoe tsy possible amin'ny Allah raha zany. Possible mbola ayan'ny Quran manazava zany. Reto izy koa possible amin'ny Allah zany zavatra zany koa dia mbola mety ary possible koa boka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala satria izy qadir ala kulli shay Allah subhanahu wa ta'ala. Dikan'io le terme andeha ampiasaina eto hoe Allah subhanahu wa ta'ala milaza manao hoe izy fa namono tsy marina izany. Izany fitaka andesina tsy amfanazavagna feno afana mampisalasala kay ndraiky mampisalasalanao amin'ny fotom-pinonany hoe mbola hiverina Isa alayhi salam. Faharoa izy milaza fa rehefa Allah mivola hoe inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka. Izy milaza hoe za namono boko za mampiakatra anao boko za manadio anao. Izy milaza fa hoe le waw amin'ny teny arabo eto waw tartib hoe maty boko napiakarina boko. Izy milaza waw tartib amin'ny arabo tsy waw tartib mitsy tsy hoe izy mifanaraka. Possible anao afaka mamaky azy hoe afandraisanao azy napiakariko anao nidioviko anao amin'ny zavatra nitenenindreo momba anao ndraiky zaka jiaby
bako na jusqu'à ambony tany de boko voniko amizay azo raisina dikan'izany koa izy raha ohatra ka Coran foana resantsika bako raha ohatra ka fehizan'ny teny mame le teny arabe no fampiresahana eto dia azo adika karaha zany bala zay koa le dikany fa tsy hoe voatery hoe ny vonoina bako nampiakarina bako raha ka eto zany atsika mila milaza fa hoe tandremo atsika voafitaka nireo karazany aizy avako andreo mandeha manazava atsika ary atsika varina amin'izao fotoana izany milaza mana hoe bako eo raha mivola hoe aha hadisy ilo milaza fa tsisy aya mandeha manambara hoe Isa alayhi salam mipody eto bako moka aya hafa koa suratul maida ayat suratul maida dia bako andreo dia mazava ho azy reo mbola milaza fa eto atsika zany mila mahafantatra tsara ayat suratul maida mbola Isa alayhi salam miresaka ndraiky Allah ambarana Isa alayhi salam falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alayhi falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alayhi rehefa zany voninao anao ndro nahay situation fa Allah subhanahu wa ta'ala nametraka nantany tamin'ny Isa alayhi salam ovy anao ndro niteny taminandreo manompo anao ndraiky mamanao Isa alayhi salam la rehefa zao tao jusqu'à zao mbola velo taminandreo zany nametraka anandreo le afatra fa rehefa zao ny voninao falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alayhi reo vola hoe za teo fa zao voninao karakory zao raisinao amin'izany fotoana izany tayib Allah amizay mivola amin'ny aya hafa makasika ny ireo tenin'ireo jiosy makasika ny Isa alayhi salam ho izy nivonina bako eo izy natao amin'ny azy fijaliagna Allah subhanahu wa ta'ala dia mamaly mana hoe wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum izy tsy nivonina bako izy natao tamin'ny azy fijaliagna nambara Allah subhanahu wa ta'ala wama qataluhu alwalwa wama qataluhu yaqinan bal rafa'ahu Allahu ilayhi eto man Allah tsy vola hoe nivonina bako nampiakarina vola direct nampiakarina Allah subhanahu wa ta'ala direct nampiakariny Allah aiza amin'ny lanitra nampiakarina Allah subhanahu wa ta'ala izy manino Allah subhanahu wa ta'ala eto tsy vola hoe nivonina bako nampiakarina eto tsy vola direct nampiakarina Allah subhanahu wa ta'ala aya koa zany manambara zany mazava ho azy manambara fa hoe le terme hoe le tenen'i Isa alayhi salam falamma tawaffaytani mbola azo raisina am'le terme le teny le mbola wafa eto zany hoe istawfa rehefa zao napetraka anao am'le adidiko tamin'ny en tant que mpaminany nalefanao tamin'izy reo dia nitanteraiko izany manambara hoe tompo raiky foana tomponareo fa tsy zao ndraiky mamako fa rehefa zao niala maandraikitra mampaminana ka amin'ny vahoaka zany ndefasanao ka amin'izany fotoana izany anao no nahita anao ndro mahafantatra nahita ny zavatra nataondreo ary nandesindreo zao ndraiky mamako nandeha nitompondreo amin'izany fotoana izany izay le teniny Isa alayhi salam amin'izany fotoana izany amin'iza amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mamaly azy ka raha ohatra ka zay zany le raha dia ino moa le aya anatin'ny Qur'an manambara fa hoe Isa alayhi salam dia anisany mbola iverina ambony tany satrareo milaza izy koa karaha zany aboaka anareo le aya anatin'ny Qur'an manambara hoe Isa alayhi salam mbola iverina ambony tany eto raisitsika zany ity aya za tsy mangala aya maro tsika mangala aya roy anatin'ny Qur'an bako tsika mangala hadisy raiky roy dia taperitsika le khutbatsika sy manjary falava kanefa le raha zany tena misy lanjany mihitsy ho fagnazavagna mahakasika an'ireo zavatra satria izy reo fa mitatra be loatra zany amin'ny fiarahamoninatsika maro tanora fa mametraka fanontaniana nefa izy koa raha mahakasika ny fotom-piainona mety manimba le imantsika izy amin'izany fotoana izany ary mety manimba le islam mihitsy aza sode tongany atsika sode tonga amin'izay ambaratonga zay ka anjaranay dia tsy maintsy mampatsay manambara le marina le misy ary mampitandrina mba ho mitsanga zay vavolombelona ao anatriany Allah andro ny qiyama fa hoe tonga le afatra amin'ny fagnazavagna zay nandesiny Qur'an ary zay nandesiny mpaminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam raha aya voalohany resantsika dia amin'ny sourate Zukhruf nambarana Allah subhanahu wa ta'ala jerisika ولما ضرب ابن مريم مثلا إذ قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون
wa innahu la ilmu as-sa'a. Wa innahu dhamirun verna zany amin'ny mpaminana Isa alayhi salam satria izy no resana eto. Walamma duriba ibn Maryam, miverina ibn Maryam le dhamir zany hoe amin'ny teny arabo wa innahu izy la ilmu as-sa'a, famataragna izy zany hoe Isa alayhi salam famataragna ny andro farany. Fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratul mustaqim, ty le surdalagna le lalamaïs nambaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahu le profeto amty ayat Zukhruf ty, wa innahu izy le mpaminana Isa alayhi salam anisan'ny famataragna ny andro farany. Ary zay le mafisy ny hadith ny Rasul sallallahu alaihi wasallam voahentsika bakô zany ndesin'ny Huzaifa ibn Usayd milaza fa hoe anisan'ny sy mitsanga andro farany ambany mpaminana Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa tsy hoe miseho aminareo ireo famataragna anankifolo. Anisan'izay nambara mpaminana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuzulu Isa, fidinany Isa alayhi salam tonga aminareo. Nambaraniza nambara mpaminana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeto zany profun Qur'an milaza mana wa innahu izy la ilmu as-sa'a, izy dia anisan'ny famataragna zany famataragna lehibe ny qiyama fa hoe ho tapitra zany ity farany andro ty. Aya hafa zany raisitsika anatin'ny Qur'an al-Karim mbola milaza tompo Allah subhanahu wa ta'ala wa inna min ahli al-kitabi la yu'minunna bihi qabla mautihi wa yawma al-qiyamati yakunu alayhim shahida. Nambaran Allah subhanahu wa ta'ala wa inna min ahli al-kitabi la yu'minanna bihi qabla mautihi. Nambaran Allah subhanahu wa ta'ala mis amni ireu wa inna min ahli al-kitabi la yu'minanna bihi qabla mautihi. Isa alayhi salam fatseu Allah manajut ayati pamnan Isa fatseu misi andinni ireu ze ahli al-kitab zany hoe ireo Jews ndraiky kristianina, ino anazy alohan'ny fahafatesana ahazo azy, ino anazy alohan'ny fahafatesana ahazo azy. Ino ambarana Allah subhanahu wa ta'ala eto, ino anazy ia, ino ni Isa alayhi salam alohan'ny fahafatesana ahazo azy. Dikanio izy fa tsy teo maneno mo Allah mbola mivola hoe ino anazy alohan'ny fahafatesana. Dikanio Allah zany tsy mahay miteny izy ry hoe izy dikanio prof manambara hoe ho azo fahafatesana izy. Dikanio izy mbola tsy maty, izy mbola tsy maty azo fahafatesana. Ary misy amin'ireo Jews ndraiky kristianina ino anazy, misy amin'ny andin'izy ireo ino anazy alohan'ny fahafatesana. Dikanio mbola tsy maty izy fa mbola ho avy izy ary mbola azo fahafatesana izy zay vo satria izy alohan'ny fahafatesana io misy andiny ireo kristianina ndraiky ireo Jews ino anazy, ino am'le famarigna zay nandesin'ny mpaminana Isa alayhi salam am'zany fotoana izany. Mazava ho azy zany daliliny Qur'an zay hitatsika. Ary ahadith mamaro dia atsika zany mety mangala hadithi raiky na roy. Hadith andesin'ny Huzaifa ibn Usayd radiyallahu ta'ala anhu, izy milaza fa hoe nilaza Rasul sallallahu alaihi wasallam ittala'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadhakaru as-sa'a, nipoitra taminanay mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam ary zay mifampatsay andro farany. Nambaraniza Huzaifa ibn Usayd radiyallahu anhu faqala ma tadhkurun, ino mafampatsay ivagna taonareo ty. Nambarany zay namalana hoe kulna nadhkuru as-sa'a, zay dia mafampatsay makasikany andro farany, ireo famataragna ny andro farany sy farany. Qala laza Rasul sallallahu alaihi wasallam innaha lan taquma hatta taraw qablaha 10 ayat, tsy mitsanga io andro farany io raha fa tsy hoe mahita nareo nambara mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam ny famataragna anankifolo. Dia nitanisaina Rasul sallallahu alaihi wasallam ireo famataragna ireo ka milaza mana hoe ad-dukhan le setroka be, wa tulu'i shamsi min maghribiha wa dabba ary le biby zay boka aveo iteny aveo wa tulu'i shamsi ary fivoany le masoandro, fipoirany masoandro avy andrefana. Zay boko masoandro atsinana dia mitora andrefana fa io mbo mipoitra avy andrefana. Io anisany famataragna. Wa nuzulu Isa ibn Maryam, ary fidinany Isa ibn Maryam. Wa Ya'juj wa Ma'juj, ary fivoany ireo vahoakany Ya'juj wa Ma'juj. Wa thalathata khusuf ary wisy éclipse anaktelo, khusufun fil mashriq wa khasfun fil maghrib wa khasfun fil mashriq wa khasfun fi jazirat al-arab wa akhir dhalika narun takhruju min qibali adan fil yaman. Buitra zany ireo karazany éclipse zany mashriq bako maghrib
andefana zany amin'ny Occident boko amin'ny Orient boko iboka ko amin'ny Jaziratul Arab amin'ny tany arabo izany éclipse zany avy farany misy afo ivoka avy amin'ny tanànan'ny Aden zany hoe Yemenery zay andravany ty tany ty zay vao tonga amin'izany fotoana izany tadrudu an-nasa ila mahsharihim manosika olo jiaby jusqu'à mivory zany maty eo ary mitsanga anatanteragna ny fitsaragna amin'any farany nambarany mpaminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hadith hafa hadith Nabi Hurairah radiyallahu anhu nilaza mana hoe nilaza mpaminany Muhammadun sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la yushakanna inzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan zany hoe zao dia matahotra nambarany Rasul sallallahu alaihi wasallam fa wafatsila wa avy aminareo Isa ibn Maryam itondra le famarinana ary itondra ampiarana lalagnany Allah subhanahu wa ta'ala eto ambony tany mazava ho azy maro ireo ahadith ary maro ireo le ahadith makasika ny fiaviany verenany Isa avy eo izy amoniny Dajjal avy eo izy ampiaritra le famarinana ambony tany eto jusqu'à izy fahafatesana mbo hipetraka izy mandritra ny fitoana ambony tany eto izany fotom-pinonatsika inotsika ary inon ahlu sunnati wal jamaa nekena izany nanomboka zay ka hatramin'ny androany voarakitra nazy anatin'ny bokyny Allah ary fomba ampanaony Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadith mutawatir ahadith zay maro potitra andesin'ny sahaba maro andesin'ny tabi'in atba'i tabi'in jusqu'à le olona nitondra hadith ireo nitondra hadith ireo mazava hoazy hadith anatin'ny Bukhari wa Muslim le sunan sasany zany bokyny ahadith sasany dia tsika min tanteraka fa hoe Isa alayhi salam mbola hiverina ary Isa alayhi salam dia mbola hanao le adidina petraka na Allah nanazy zay vao ahazo fahafatesana izy zay vao maty izy amin'izany fotoana izany zany no fotom-pinonatsika ary mifanohitra tanteraka mihitsy amin'ireo hevitra zay andesin'ireo amin'ny famakina tsy amin'ny plasiny aya raiky roe anatin'ny Qur'an mandeha zany manambara tsy famarinana izany engany Allah subhanahu wa ta'ala manome zao tsika jiaby tawfik mba mifikitra amin'ny fotom-pinonatsika mifikitra amin'ny bokyny Allah ndraiky fomba mampanao ny Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر والصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. أما بعد يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لأمرنا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن ربين منارندرو الله أرمنارندرو رسول الله صلى الله عليه وسلم ary ireo zay hoe mpitondranareo zay mifanaraka amin'ny fanaragna Allah ndraiky Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mazava ho azy hitatsika fa Allah mampiasa teny eto atiu Allah wa atiu Rasul afaka miteny Allah subhanahu wa ta'ala atiu Allah wa Rasul wa ulil amr fa Allah nametraka atiu Allah wa atiu Rasul fanaragna Allah fanaragna Rasul ary ulil amr tsy natony atiu ulil amr tsy natony zany fa ulil amr reo mpitondranareo zay mifanaraka amin'ny zay fanaragnany Allah ndraiky Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bokeo rehefa mifanolana izy ireo nambarana Allah wa in tanaza'tum fi shay farudduhu ila Allah wa Rasul wala napodina Allah izy koa mifanolana reo amin'ny zavatra tsy fanaranareo makasika ny finoana dia miverena nareo nambarana Allah amin'iza mety Allah ny vola koa farudduhu ila Allah aw ila alkitab bas fa izy vola ila Allah wa Rasul Allah ndraiky Rasul Allah isinteny mety fona Allah nteny mipody amin'ny Allah fona efa ampy nampody amin'ny bokyny Allah fona la Allah ny vola ila Allah wa Rasul Allah ndraiky iraka anazy izany manambara fa hoe sharia le lalagna justin Allah tsy afaka miala kitabun wa sunnah ary zay nambara mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam izy laza tamitsika manao taraktukum fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati anareo dia nambelako nambara Rasul sallallahu alaihi wasallam nambelako zavatra anakroa anareo tsy azo faverezana mihitsy raha ohatra ka samborinareo mafy zavatra anakroa reo bokyny Allah ndraiky fomba mpanaoko nambarany mpaminany Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam thumma alamu ayuha almuslimun ibadallah anna Allah subhanahu wa ta'ala qad amarakum bis salati was salam ala nabiyhi liqawlihi inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa qala al-habib al-mustafa salawatu rabbi wa salamu alayhi man salla alayhi marratan sallallahu alayhi biha 10 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقول سبحانه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أقم الصلاة.